dia manolotra miarahaba ho antsika rehetra izay tonga manarika ty fotoam-pivavahana androany ity, ary miaraba ihany koa ho anareo rehetra izay any atokantrano any amin'izao ora izao. Ny ataontsika androany moa zany dia ny anompan'Andriamanitra, ny anome voninahitran'Andriamanitra, satria io Andriamanitra naharina ny sy ny tany, ilay antsoina hoe Rainy Jesosy Kristy io, dia Andriamanitra miantso ny olona rehetra mba hanompo azy, mba hiankoka eo anatreny. Ka na isika atao am-piangonana izay tonga eto, na ianareo any atokantrano manaraka amin'ny alalan'izao FB izao, dia antsoina mba tena hoe hanompo an'Andriamanitra tokoa. Raha manentana anareo zahay ihira dia aoka hira ianareo, raha manentana izahay hitehaka dia aoka hitehaka ianareo, raha manentana izahay iorakoraka aoka iorakoraka ianareo, fa endrika atsika aseho ho fampona an'Andriamanitra daholo izany rehetra izany. Ka ho fanompoantsika ty fotoana ity aza dia hivavakintsika ametraka ny fotoana rehetra mba eo an-tanan'Andriamanitra. Aondrelo antsika na ianareo any atokantrano any ankeoa dia aoka ndray anjara ho amin'izany. Andriamanitra, misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy, mame voninahitra anao zahay no amin'ny fahatsaraanao, fa dia nomena tompon'andro havelomana ialina ietsena ka natratra ny andro androany, ary afaka mandray hijana manompo anao zahay amin'ny andro androany ity. Koa dia hoeo aminay ane ny tanana mahery, ny heriny fanena masina, ka tsy andany fotsiny fotoam-pivavahana androany io, fa fotoam-pivavahana andrasany fahasoavana tsy misy toy izany avy aminao. Matoka anao Andriamanitra izay zay miasa amin'ny andro androany ity, ny heriny devoly, ny heriny fanaratsy, mety anana programa amelezina anay, didina ny anaran'i Jesosy miala, didina ny anaran'i Jesosy miala. Sotra Andriamanitra, omena anao dera sy miajara ny voninahitra anio ampitso ary ny mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho toetratsika zany ny fanompoana ny tompo eto ka dia andeontsika rehetra aloha hiaraka hitehaka faran'izay mafy, atao faran'izay mafy. Jesosy, Jesosy, dianay, mombanay, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Faharoa, atao zava-dehibe ny fotoana androany. Marina fa tsy afaka mivalapatra tsika tahaka izay nataontsika hatramin'izay, satria izay ny fitsipika moa mipetraka raha manao fotoam-pivavahantsika mandra-patonga ny fotoana hoe lasa velona miloniny ny fiainana eto Madagasikara. Manoloana izany dia vonona foantsika, tampenana vavy vonintsika, saratsara tsika mipetraka fa tsy afaka mitakositosina dia mpivady azy vonintsika, amin'ny zavatra rehetra vonintsika ho an'Andriamanitra hatrany hatrany. Alleluia. Tsy misy memotra eo, tsy misy veron-danana eo, tsy misy mangatsitsika eo, asitsika tiaka faran'izay mafy. Alleluia. Rehefa definamandreto ny fidiarana fitaritana fotoana tompoko. Alleluia. Tonga eto moa tsika dia hanome voninahitra ny anaran'i Jesosy, satria ny anaran'i Jesosy dia mahery indrindra, sady izany dia iteran'izany anaran'izany tsika amin'izao fotoan'izao dia andaontsika hitsangana, dia tena tiaka ianao tena hideran'i Jesosy amin'ny fonao manontolo, fa ny fanandratanao ny anaran'i Jesosy androany dia atonga ny devoly andositra hiala eo amin'ny fiainanao, atonga ny olana hiala eo amin'ny fiainanao, atonga ny aretina hiala eo amin'ny fiainanao. Andaontsika itetanana mafy be ho an'i Jesosy
mandresy kaverokira ira fiderana hoanao zany mianaranao manery 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 mampandresy mandresy mandresy kaverokira ira fiderana hoanao zany mianaranao manery 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 mampandresy mandresy mandresy kaverokira ira fiderana hoanao zany mianaranao manery 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 mampandresy mandresy mandresy kaverokira ira fiderana hoanao zany hoanao zany hoanao zany. dia samiary makatoerany tokoa dia amin'izao fotoana izao tsika dia andao manokana fotoana anaovana vavaka ho anisy ho an'ireo mpino namantsika to anatin'izay atao hoe ro volany latsaka kely tsy nisy iny fotoam-pivavahana miaraka zay dia maro amin'ireny namantsika ireny no lasa nangatsitsika ny fony ho an'ny tompo lasa adiny tanteraka hoe mpino kristianina manomana ny diny ho any an-danitra ho any amin'ilay fiaina mandrakizay izy adiny daholo zany ary misy azy ary araky ny sofiko dia tena hoe miverina tamin'ny adalàna teo alohandray andoatsika hivavaka ho azy ireny inona ny antony satria namantsika ireny raha tapo amintsika ireny ary natao izy ireny no vonjeny nampidirin'andriamanitra anatin'ny valo anankiray tamin'ny alala zao asy zao dia tahaka ny tiavan'andriamanitra anao antsika no tiavan'andriamanitra azy ireny akio dia izao zany no zavatra mpiaritsika androany ho jesosy tiavany namanao tahaka ny tenanao tianao zao ny tenanao ahatratra ny farany amin'ny famponan'andriamanitra tianao ny tenanao visandre olona mananatrika isan'andro hitsena jesosy eny amin'irao ny lanitra dia inona zany tokony ataonao pratika n'ilay tenin'i jesosy tiavany namanao tahaka ny tenanao dia rehefa tianao ny tenanao dia hoentina mambavaka tompo mba tsy hokivy aho mba tsy emitra mba tsy verin-dalana be dia be mifakapanahy fa horesiko zany dia tianao ny tenanao dia vavaka ho anao tahaka zany ianao dia tahaka zany ko zany no andrasan'andriamanitra amintsika mivavaka ho andro ela matsika mba ho tonga any amin'ny famangen'andriamanitra izy kasi tsy andriamanitra manokana any ka atsiaro ilay famonjena lehibe nataon'i jesosy ho azy izy ary androany dia androany ihany dia anapa-kevitra hiverina fitiavana voalohany tena hoe ho an'andriamanitra anomana diny hitsena jesosy eny amin'irao ny lanitra zay ny vavaka irantsika manao faharoa ao anatin'ilay vavaka ihany dia hivavaka ho an'ity firenena malagasy misy antsika ity isika asina devolanye zao zavatra nitranga eto firenena zao hoe tena asana devoly zao dia hivavaka tsika satria tsy misy marisana devoly io afa-tsy ny fivavahana ataontsika vaoaka an'andriamanitra ny fampiasantsika ny anaran'i jesosy no tsy laitrana efa natombontsika mivavaka mbola tsy afaka misikotsika hoe nandresy fa mbola mila tohizana ary nitanjona dia resitosika ny devoly hiala eto Madagasikara andao tonga dia hivavaka be eto hipetrahantsika ho anareo any tokantrano isanareo any dia mivavaha tahaka zao ataonay zao ihany keo anareo tonga dia hivavaka tsika rehetra azy samy manokatra mivavana izy samy mivavaka amin'ny fony ray manontolo ary matoky fa eto jesosy miaraka antsika eto izy androany mihainy mivavaka ataontsika tahaka tiavanao tenanao tiavantsika namantsika dia vavaka ho azy rentsika mba amindra fo aminy Andriamanitra
mamelanielany mitokandriamanitra. Samefa avakarak'izay a tsika rehetra. Samefa avakarak'izay a tsika rehetra. Atao zava-dehibe mihitsy ty fotoana androany ity. Andriamanitra mifona aminao zahay ho andeam-pily kristianana manay zay efa nangatsitsika na ny verin-dalana mihitsy aza. Mankataka aminao zahay mba hanindra fo ianao androany dia ho tokany amin'ny any ny famanginao ka sao dia sao ihany dia manenina ny amin'ny ataon'izy ireo iverina fitiavana voalohany izy ireo alotena ho anao Andriamanitra izy ireo. Andriamanitra ho tanteraka amin'ity fiangonantiana izany ary ny asany divo roana amin'ny anaran'i Jesosy, toerina amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy resy, tsy maintsy resy, tsy maintsy resy. Halleluja. Vavaka ho an'ny firenena malagasy ihany koa izahay. Tsy avelona io rembon'ny devony Madagasikara amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra tsy toa zay efa natsoiny vavanay ho eto amin'ity Madagasikara ity no hanapaka firenenay ary amin'ny anaran'i Jesosy resy ny devony, resy ny devony, resy ny devony. Tompo ho vijena any Madagasikara, ho afaka eo an-tanany devony any Madagasikara. Zanakely anao ny ataony eto amin'ity firenena devony. Raha Jesosy zay efa nalatsaka ho fiarovana izao Madagasikara izao, ho famonjena izao Madagasikara izao. Misaotra Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Satria mino isika fa niaino antsika Andriamanitra ahoana ho Jesosy. Zao ny teniny amin'ny Matitiko fa 12 ao andininy fa 20 fa na aiza na aiza no iangonandroa na ny telo ny anarako dia eo voany ao. Ary zao ny teniny na inona angatanareo raiky amin'ny anarako dia ho ataony izany. Tsika olona mino ny Baiboly, resy lahatra fa ny Baiboly ao Andriamanitra no tena amintsika. Mino tsika androany fa eto Jesosy. Ary raha nivavakytsika teo ho an'ny namatsika dia mihitsika fa efa tokany famangen'Andriamanitra. Raha nivavakytsika teo ho an'ny firenena mihitsika fa misy akony eto Madagasikara izany. Ho fisaoratsy an'Andriamanitra satria mihitsika dia hiteka farazamabe, hiteka farazamabe. Jesosy, Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, satizany. Alleluia. Mena tompony vony anahitra mbola anao dera anankiray retina amandreto a manentana antsika rehetra ho amin'izany na inareo tokantrano vita zay dia ho ambarany ten'Andriamanitra tokoko. Mbola anambaratra antsika fa mahery ny Andriamanitra izay tompontsika, mahery an'ilay Jesosy izay vavahantsika dia ataovy amin'ny fona manontolo ty hira anankiray ity. Tena tiako ianao tena hifantoka hikipy ny mason'ny nofontsika na ianao any tokantrano any dia akipy ny mason'ny nofonao dia aoka tena hifantoka ianao ao anatin'izao hira izao. You
Alleluia, alleluia. Toka fotoana izay anambarana tenin'Andriamanitra indray a ny tenako amin'ity fotoana ity a ka dia sokafa amin'ny baiboly ao amin'ny Jakoba toko voalohany andininy fa roambiroapolo. Toy izao no voalaza ao, Jakoba toko voalohany andininy fa roambiroapolo. Fa aoko mpakato ny teny anareo fa aza-piany fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Alleluia, alleluia. Avy amin'ny alana izay teny novakiny izay a rira lasana bavy fiangonana manarika izao fotoam-pivavahana izao na ianareo ato amin'ity trano ity na nareo any tokantrano any. Avy amin'ny alana izay no akatsika fampianarana fampahiresana androany. Mino aho tena mino fa hitenantsika Andriamanitra ka hitompo finoantsika velona fanentanantsika ahery isika hotanteraka izay manao amen ane zany. Alleluia. Ka eno tsara ty afatra izay no manin'Andriamanitra ho antsika ity. Maro amin'ny olona no tia hitan'Andriamanitra miasa mitondra zavatra lehibe eo amin'ny fiainana. Maro amin'ny olona no tia hitan'Andriamanitra miasa mamaolana ary manome fitahiana ho azy. Maro amin'ny olona no tia hitan'Andriamanitra miasa manasitrana ary manao fangagana. Maro amin'ny olona ho iaho fa saingy izao a ny akamaroan'ny olona tsy mino fa misy Andriamanitra. Izay no nambarako tamin'ny herina ohatra ka teto anareo. Tsy mino ny herin'Andriamanitra izy. Ary ny tena rarady ity tsy manaiky mihitsy izy hiditra ao anatin'ny lisitrin'ny olona manaiky ny tenin'Andriamanitra na hoe makato izay lazain'Andriamanitra. Raha lasana bavy eo tsy mety raha ohatra ka itsika mpino kristianina izay efa nisafidina ny tena ho an'i Jesosy, nisafidy ny anaraka an'i Jesosy ary manana tanjona no any an-danitra no manana fiainana tahaka izany. Hoe tsy mino akory ny fisian'Andriamanitra sy ny heliny ianao, tsy manaiky akory ary tsy vonona ny andeha arak'izay lasain'Andriamanitra na izay angatan'Andriamanitra anao. Tsy mety zany, tena tsy mety mihitsy zany. Ina moa mahasamihafa antsika amin'olo zao tontolo zao amin'ny Eklisy raha ohatra ka hoe tsika zao malaka-kehitriny mbola irorosana foana hoe tena misy ve Andriamanitra tsy misy, tena misy ve ny herin'Andriamanitra tsy misy. Inona no mahasamihafa antsika amin'ny Eklisy any amin'olo zao tontolo zao hoe malaka-kehitriny dia mbola hita maveritra amintsika ny manaiky ny tenin'Andriamanitra na ny makatosy lazain'Andriamanitra. Zao moa teko ho an'ny olona tonga te tamin'ny herina tsy misy varange no maha-kristiana antsika, tsy misy varange, tsy misy tikange mifampifona atao tsy ho an'Andriamanitra raha ohatra ka tahaka izany tokoa isika. Ary ity ny asa dino fa ny fototra natonga ny osina latsaka teo amin'ny Adama sy Eva dia noho izay izy nisalasala momba an'Andriamanitra dridridritra, nisalasala teo anolohan'ny teny izay efa nataon'Andriamanitra. Ny azy moa tsy vita hoe salasala fa tonga dia laviny atsika laviny tsika zao a ny tenin'Andriamanitra tsy lekentsony tsy nankotavontsony. Fa jereo kosa ny tantaran'i Abrahama. I Abrahama dia tena mino an'Andriamanitra tompoko, nino ny herin'Andriamanitra izy. Ndray andro niantsoazy Andriamanitra mba ho atao fanatitra ny zanany latokana dia ina nataon'i Abrahama tsy norosaina tsy nisalasala fa vetrany dia nanaiky izay nolazain'Andriamanitra nakato izay notenenin'Andriamanitra dia inona nitranga nanao fiafarany fiainana. Hoy ny baiboly hoe nanao fianianana mihitsy Andriamanitra fa hotahina i Abrahama ary hotahina ny tarana. Ka le fiaina tahaka izay mihitsy zany no andrasan'Andriamanitra mba ho fiainantsika
mandritra fahavelomana eto ambony ty tany ity. Averiko le teny Jakoba toko voalohany 5:20 manao hoe fa aoko mpakatonteny anareo fahazapiany fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Mandritra ny andro fiainantsika eto ambony ty tany ity ry avana malalo, dia izay no tokony fiainantsika, olona mino fisin'Andriamanitra sy ny heriny, olona manaiky ny tenin'Andriamanitra ary olona mankatoa izay lazain'Andriamanitra rehetra. Androany zao eto Jesosy misy fanatrehan'Andriamanitra ty fotoana ity, mampisafidy anareo izy, mampisafidy antsika rehetra izy. Fidinareo androany izy ny safitahina, zay le izy. Fidinareo androany izy ny safitahina. Raha ozona dia mandehana takan'ny nandehanany Damasefo, fa raha fitahina, soambiazana, fandresena, fangagana sy ny sisa dia mandehana taka nandehanany Abrahama. Halleloia. Ka androany atokony fotsika, inona safidinao? Mangataka hoe iza aminareo no tianareo no zay ho ekipany Damasefo atsaka amin'ny tanana? Iza aminareo indray tapatrehatra hoe zay aloha zay ho isan'ny ekipany Abrahama tao zao tanana? Andriamanitra le hitahantsika. Zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ny ataony amintsika. Halleluia. Halleluia. Dia ino tsara ty tantarako aminareo ity, fa tena mahafinaritra be ny manonfan'Andriamanitra rehefa tena mino azy le olona, dridridrindra rehefa tena resilatra ny amin'ny teniny ka makatoa izay lazaina. Ato amin'ny mpanjaka faharoa toko faefatra 1:1 ka hatramin'ny 7 kama tsy vakiana le izy fa lavabe le teny, fa vetrany dia tantarako aminareo. Tantarain'ny Baiboly fa nisy ramatoa anankiray zay vonatony mpaminany izy, zany hoe zanakana mpaminany ny vadiny. Tena mpalahelo be mihitsy tantaran'ity ramatoa ity satria maty le rangavadiny ary maty namiratrosa. Tena tao daholo zay fomba anefanantrosa tompoko fa tsy voaefany, tena tsy voaefany, mipitakitrosa nefa tsy mijanona. Aiza ny volanay, aiza ny fanananay, aiza ny volanay, aiza ny fanananay. Mialatsiny le tompoko, hitanao ihany zao tenako zao, hitanao ihany zao tenako zao, tsy hitako tsy zay amaky ny olana tsy voaefako ny trosa. Tsy mandrarany zany zay aferanao zany, fa zay mila ny volanay. Ka raha ohatra ka tsy voaefanao ny trosa, ianao mananjanaka roalahy ihany, avy anao izy hiasa atao aminay, avy anao izy hiasa atao aminay. Dia vola tokony ho karamany tsy raisiny, fa iny no anefanany trosa mandra-pahavitany trosa ray matoto. Mafy tamin'le ramatoa zany raisiny toera misy anao. Raha ohatra ka tsy mahefa trosa ianao, dia tokany ny pitako trosa mialatsino izy. Nareo ty manatrano be, alao to dia soratana amin'ny anaranay ty trano ity ho fanefana trosa, fa zay ndray tsy andry ny volanareo ho lavo ity, tsisy lavo. Mafy be aminao mieritreritra an'izany. Ary raha ohatra ka tsy manatrano ary ianao tsy manafananana ho alain'ny olona, dia hoe nareo hoe manazanaka firy zao, efa dimy olona efa lehibe daholo reo, zanaka vavy ity tokana ho izy io, alao izy nolaboninao aminay. Dia ny karamany tonga dia fa tsy omenay fa tonga dia fa fanefana trosa. Ty zanako lahy ty indray alao izy ataonay jardinier, dia ny tokony ho karamany tsy omena azy fa fanefana trosa. Le zanako lahy matony tonga hoe mana permis iny, mahay misofera, zay koa mila sofera, alao izy soferanay dia tsy mandray karama izy, fa dia ny vola tokony karamany anefana trosa. Ay ty zanako anankiray ty indray, dia izy volana ambodreto, alao atao zao na atao zao na atao zao. Dia nio sy raisarantsaina fa enjany zany, mafy zany. Tsy zaka mieritreritra zany hoe
telo volan'izay ny zanako botololona tsy mandraka rano tena hoe andevin'olona tsy mandraka rano satria tsy voefa ny mivady dosan'olona eny zany mafy zany tak zany azo ty vehivavy ity fa isorany Andriamanitra fa ndray andro nanapa-kevitra izy hoe andeha anatona ny lisam-panompon'Andriamanitra ao resaka aminy ao hitatarany zao zatra matso asa ao dia niona tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra izy ndresaka tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra izy dia hoy ilay mpanompon'Andriamanitra inona nefa misy aominao ao tsy manana inona ankizivavinao fa tsy menaka eraky ny tavoaramontsy tsy manana inona ozy izy fa tsy menaka eraky ny tavoaramontsy ay ve dia hoy Elisa mandeha ianao mandeha mihindrana vilany naminao any azo atao vitsy dia midiro amin'ny efitranonao ianao dia atsoa hiara fa tonga zandradrehetra izany dia lasa tokoa raha vehivavy ino moa natoka ny lara-matoa nandeha tokoa nandeha tety tokantrano mindra-bolany satria nino izy fa mpanompon'Andriamanitra no teny aminy entre parenthèse tokoa azavaiko aminareo ary tokoa nareo ino fa zany ny marina ny mpanompon'Andriamanitra tompoko dia hoy baiboly hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy koretana voalohany toko 7:7 mpiara-miasa amin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra raha misy zavatra tian'Andriamanitra ho atao ho tanterahana eo amin'ny olona anankiray na firenena anankiray dia miasa amin'ny alalan'ny mpanompony Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny mpanompony Andriamanitra ary raha misy fanapa-kevitra ihany koa raisiny mpanompon'Andriamanitra hoe toy izao na tahaka izao avy hatrany Andriamanitra any an-danitra dia manamarina any teny iny tahaka ny teny avy amin'Andriamanitra mivata izay natokany Jesosy ny teny Matitio 7:20 manao hoe na inona vahana ireo ty ambony tany dia vahana any an-danitra na inona fehezina ireo ty ambony tany dia fehezina any an-danitra dia izay natonga ty madamy ity tsy nisanasana mpanompon'Andriamanitra ny teny dia lasa izy nandeha tokoa dia rehefa azo volany dia niatso ilay mpanompon'Andriamanitra niatso ilay mpanompon'Andriamanitra izy reo volaninay ozy izy dia hoy Elisa ararao ahidino anatin'ireo volaniny ny raminao reo ny menaka vitsy dia atsovy any dia lasa tokoa dia vehivavy napidina ilay volany rano menaka atao anaty volany akory tsy makaga feno ilay volany dia hoy Elisa dia hoy izy tamin'ny Elisa vita tompoko ao dia jerena Elisa feno daholo ny volany mandehana midio dia izay vidiny anefa trosa ary ny ambony sisa ivelomanao sy ny ankonanao ino moa tiako ambara raha tsy niny an'Andriamanitra ty raha-matoa ity raha tsy niny fa mpanompon'Andriamanitra Elisa ary indrindrindrindra raha tsy nanaiky tsy nakatoa izay nampanaovina azy izy dia tavela teo nety mandramaty ny problème fa so ihany fa nino izy so ihany fa nanaiky izy so ihany fa nakatoa izy dia izay mihitsy zany no takian'Andriamanitra no fiainatsika amin'ny maha-kristianatsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika tsika dia izay mihitsy isan'andro vavay ianao mba isan'ny olona tena mino ny fisian'Andriamanitra sy ny heriny mivavay ianao mba isan'ny olona manafasahina anaiky ny tenin'Andriamanitra ary indrindrindrindra akatoa zay rasain'Andriamanitra antsika tendray matsy misy amin'ireo teny ao anaty baiboly na teny ambaran'ny mpanompon'Andriamanitra no azo lazaina hoe tena sarotra ekena satrakatoavina eny sarotra ekena satrakatoavina fa raha mino anao dia ahoana ny baiboly ho hitanao voninahitr'Andriamanitra halleloia halleloia tsy fantatro zao ianao tonga eto ianareo tokantrano any mety manana olana efa nivahana fa tsy voava mihitsy to anaty izay volana maromaro zay tsy haiko izay karazana olana misy eo fiainanareo tsy haiko akeo ianareo tonga eto miandrandra zany atao hotahin'Andriamanitra zany ve
miandratra zany teo fa miazo ny fandraisana ve dia tsotra ny teniko minoan'Andriamanitra fa misy izy ary mino ihany koa ny herin'Andriamanitra fa mbola tsy miova ny heriny manenkehan'Andriamanitra ankatoavy zay lazany ten'Andriamanitra amena isika kera lasa nabaritoka eto ka manompa an'Andriamanitra tena azo lazana hoe magagy izy mamana ny baiboly fa tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ny anaran'io Andriamanitra evavatsika io azy araka voalasaty baiboly ity dia hoe lay izy hatrizay ka ho mandrakizay amena amena dia inona mampisanasana anao inona mampirorosaina anao manoloana ny teny lazain'Andriamanitra na ny teny takian'Andriamanitra ame ohatra kaiky a na dia hita hoe io fanaovana fanatitra io azy fanefana ny mpafokarena ohatra izy io tsy tokony nataonao hoe adidy tsy tokony zany mihitsy noresana ho azy hoe adidy io fa matokanao manome fanatitra satria mino anao fa Andriamanitra no teny Jesosy no lobavy ary fitahinao anao ny fanatitra ataonao ary ohatra zao liko toko fahaenina dia favalany tempolo ho Jesosy omeo dia mba omena ianareo fa tsatsarysady ahitsy no mahafantratra ka troto ambifonareo tsika zany dia mila mino an'izay ary no izy teny Jesosy dia manao pratika isika hitondra fanatitra satria te ho tahina bebe kokoa dia hosa anao fanatitra betsaka anao fanatitra bebe kokoa satria araka ny faty ataoko Jesosy no amarana ho ahy be fanomea be faty kely famea kely faty finoana no andehanantsika ho baiboly takizany koa ny mpafokarena tsy tenin'olombelona io fa teny nataon'Andriamanitra ary natao fiainana mihitsy le izy satria raha nytoko anaty baiboly zao a mbola tsy misy lalàna nandidiny olona nanao mpafokarena dia efa nanao mpafokarena i Abrahama le mpanapon'Andriamanitra atao hoe Melkizedeka no nitolorany ny mpafokarena tamin'izany tateorina moa dia natao lalàna mihitsy le izy hoe mandeha mpafokarena ny olona ary zany mbola iainantsika manaka ankehitriny satria ho baiboly hoe manokatra varavarananitra ho antsika ny mpafokarena izay tanterahana tsika zany tsy mila mirorosaina na misalasala fa tena mila manaiky sy mankatoa dia hita voninahitr'Andriamanitra ianao halleloia halleloia hoy Jesosy tamin'ny olona be deaibe zay nadidina fasana nadevenan'ny Lazarosy esyry ny vato dia hoy Marta efa maingo izao tonga dia fiaran'ny Marta ny herin'Andriamanitra mikasay azy efa maingo izao efa trany zany nadevenana azy fa hono Jesosy raha ino anao dia hitanao voninahitr'Andriamanitra tsika zany mila mino fisin'Andriamanitra mino herin'Andriamanitra mino sy manaiky ny tenin'Andriamanitra ary mila makatoa ampasahiny fa izany no lalana afan'Andriamanitra mandray an-tananantsika ka hotahinitsika ataon'Andriamanitra maombontsika ataon'Andriamanitra mandraisitsika ary ny fatiadoka rehetra azon'Andriamanitra honerina tahotra ary anankiray fanampy zay teny zay dia ity teo maloha vavay ianao fa ty anankiray tendray a toery mihitsy ny devoly vavay ianao dia toery ny devoly tena toery ny devoly ake hatramin'ny androna Damaseko ka manaka ankehitriny anisany asa atao devoly a mampirorosaina mampisalasala zany no anisany asa ataony dia tafita ny mission tamin'izany andro zany nirorosaina Damaseko ny salasala izy hoe ahoana azy ny anisany no marina ny teniny nataon'le nahazy sa ny teniny ty tonga amin'ny resaka amiko ty ny anisany no marina nirorosaina izy ary ny fefarany nandan'Andriamanitra fa naika ny teny devoly dia hitanareo reny ny tantara ary zany mission zany mbola ataon'ny devoly malaka ankehitriny indrindra fa mizaovana ny farany zao
tia kristianina rehetra totra tetireo kristianina ihany a fa saingy zao tsy mihny fisin'andriamanitra sy mierina titefolo kristianina rehetra totra titira ihany hoe kristianina fa saingy zao tsy manaiky an'andriamanitra tsy manaiky tenin'andriamanitra ary tsy mankatozalizan'andriamanitra mba afany devolo manao mission ratsiratsy kokoa no zay efa nataony tany aloha tany ka zay matoka miteny hoe mifavady toeriny devoly ary efa mianantsika fahefana malesy ny devoly manotra devoly raha tsy pratika anao a tsy andresy raha tsy pratika anao a tsy aleolonony devoly ahoana ny apôstôly jakoba toko fahevitra dia fafito ka dia manakely andriamanitra ianareo ary manoerany devoly dia andositra anareo izy zay zany ny faharoa tokony fiainatsika ary raha itsy hoe androany amin'ity fotoana nandrenesana tenin'andriamanitra zao ihany fa ataovy tena fiainana mandritra fivanianana eto ambony tany zao ny faminaniana nampitondraina malaika mpaminany ny tenin'andriamanitra atokavana amin'izao vaninandro farana zao dia hoe dia ho hitanareo tsy hotoviny ny marina sy ny tsy marina ny manompo sy ny tsy manompo tian'andriamanitra ho avahantsika ry rehetra eto raha hoarina ny daolobe hoe amin'ny alalantsika no iseho voninatr'andriamanitra iseho ny herin'andriamanitra halleloia teniko farana zao mivolaza ny petera voalohany toko faharoa efatra toko fasivy azafady toko faefatra kama zay a na toko faharoa tsy saroko zao ny lazain'ny baiboly efa nalain'andriamanitra ho an'ny tenantsika mba ilaza ny atsarany amen tsy mba faly vianao hoe amin'ny alalanao dia miseho ny fahatsaran'andriamanitra eto ambony tany amen andao ny vavatsika rehetra anotena ho an'andriamanitra ary tena ilaza hoe andriamanitra anak'izay lazainao aho akatoy zay teneninao aho mety mafiako le izy fa dia tia pare tia pare fa amin'ny anarany jesosy pare to andriamanitra aneny vonany eo amin'ny fiainanao mivavaka ataontsika rehetra samy mivavaka izy samy mivavaka izy ny andriamanitsika dia andriamanitra mahery andriamanitra makaga andriamanitra tsy miavo marsareo ary mandrak'izay samy mivavaka izy halleluia misatranao andriamanitra tena tia anay ianao ka nampianatra anay nampahery anay lasa taminay zay tena sitraponao amin'ity androandroany ety samy mivavakantsika ho anareo any atokantrano any oka hivavaka ihany ko ianareo fa natao anareo ty fotoam-pivavana androany ety oka hivavaka manora tena ho a jesosy manekeen'andriamanitra ary toeriny devoly toery ray amin'ny anaran jesosy zandeha mila mivavakantsika mila mivavakantsika ray amin'ny anaran jesosy ny devoly mandeha mila mivavakantsika mila mivavakantsika tompoko halleluia 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 andriamanitro andriamanitro miantso anao hatramin'ny maraina apetrao folo tananao dia oka hira taolontsika rehetra zany fanaito andriamanitro andriamanitro miantso anao ny voninahitra dia ho an'ny tompo irery any zany fa mandehabe any no fotoanantsika dia andaontsika iroso amin'ny fanaterana fanatitra aloha ao anatin'izany nefa dia mbola hiaraka idera ny tompo tsika rehetra tompoko dia ho anareo izay tondra fahafokarena moa dia
etsaloana etsy dia avy eo moa tatazo manokana fanatitra fanaontsika mazatra ho anareo tokantrano any a dia manokana fanatitra tsy toka tetepekona nareo dia atokany mifanatitra eo amin'ny andro ankiray tia mifanatitro tamin'ny alahy teo tia fanatitra alady manaraka efanao ny ampafonkarena tanterao araka izany koa mba hitainy Andriamanitra antsika hidera ny tompo antsika rehetra dia mandroso tompokoa ratsika ity tanana mafy be ho an' Jesosy Some
filazana zany ampiariko amintsika rehetra dia tahaka izao. Amin'ny alakamisy izao moa andro tsy fiasana dia anao vavaka fivadikanantsika, ka dia tongavy arak'izany anao vavaka fivadikanantsika. Fahasoavana lehibe ho antsika zany hoe iantso andro anaovana fivadikanana izany. Raha nitako anaty amin'ny baiboly dia ireo olana izay tsy voavaha mataona mamy ary tsy vahity tsy vahana vahan'Andriamanitra ao anatin'ny fanaovana vavaka fivadikanana. Raha tena hoe amin'ny fontsika no anaovana an'ilay vavaka, ka samy fampilaza samy fanentana tongavy amin'ny valora sasany ny fotoana anaovana ny vavaka fivadikanana io. Izay zany no filazana apetraka amintsika rehetra, ka dia mirahasoa antsika tsiraray avy mbola misy no filazana ho ataon'ny lala fidèle eto, dia vita izay filazana izay dia vavaka izy amarana ny fotoana nataontsika. Dia andeo hivavaka antsika zany misaotra tompo dia androso izy. Raha eo misaotranao zahay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana androany, misy zay fa teto fanatrianao ary nitahinao ny andro. Ko ankehitriny amin'izao fimarana izao dia mitsidrano ho an'ny olona rehetra toka eto ho kristianina, miorina tsara eo amin'i Jesosy, miorina amin'ny tenin'i Jesosy ary kristianina mpakatoa izay lazain'Andriamanitra. Ahita voninahitra ao Andriamanitra ane ity fiangonana ity, ka dia misaotra Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, amen. Dia samy ten'Andriamanitra isika rehetra tompoko dia mandroso la fidèle.